Koba-mbary laroina amin'ny rano mafana sy lalivay velona vita amin'ny koba efa nilona iray andro mialoha no akora fototra anamboarana ny mofogasy na ny ramanonaka. Afangaro ireo akora telo ireo ary mbola avela ilona ora vitsivitsy hampitombo azy. Alohany ahandrona azy amin'ny tavy manokana vao ampiana siramamy sy sira hatramin'ny lafarinina azy araka izay itiavana azy. Taty aoriana nisy ireo nanana hevitra hanome tsiro hafa ny mofogasy sy ny ramanonaka. Tao ny nanampy hanitra toy ny lavanila, tao ny nanafangaro azy tamin'ny sokola raha mofogasy, fromazy na hena raha ramanonaka. Tsy mahasarotiny loatra ireo malagasy mpanjifa izany fomba fahandro vaovao izany. Asinao tsy fantatra rehefa nisinanao ake hoe ramanonaka sina totokena, sina totra amin'ny pizza. Dia tsy mivadika hoe pizza ny anarany fa ramanonaka ihany dia izay. Ohatrany mety amiko ny fanina kosa dia kombosana ohatrany tsara. Tsara ka. Tena mivoatra fa tsy hoe tsara vitany tsara fa misy fiketriketrehana anaty ao anatiny ao fa tsy lasa le routine fotsiny hoe efa zay ny fandehan-javatra hoe mofogasy dia foana dia zao rehetra izao no fa miketrika ny tanora dia manao izay mampahatsara azy izay ny hevitro. Toeram-pivarotana mofogasy efa nalaza am-polo taonany maro ity eto Anosy ity. Tsy nijanona tamin'ny fanamboarana mofogasy tsotra sy mahazatra ny tompony fa niezaka hatrany hanome endrika sy tsiro vaovao ny mofogasy amidiny amin'ny mpanjifa. Nanomboka tamin'ny taona 2013 dia nanome tolotra mofogasy tsiro coco, tsiro lavanila, tsiro fromazy ary tsiro sokola ho an'ny mpanjifa ny tsena kely. Tsy niova ny fanjifan'ny olona azy, ilaharana foana ny mividy mofogasy eto Anosy. Efa zay zany efa manao sakafo foana mihitsy ny hatramin'izay. Ary efa be dia be ny sakafo nataonay dia efa nanao cargoty isan-karazany zay, efa nanao an'itony mofo tony efa ela be. Dia avy eo niketsika hoe aloha hoe toy ny atsara iny sady nampahatonga ny nanaovana an'ity zany mba tsy dia be mpanahirana veloatra amin'ny ankizy manampina ny fikarakarana. Zay ny tena niezahana hoe tiano atao. Sokajiana ho sakafo maraina gasigasy, ampiarahana amin'ny kafe na ronono na dite ny mofogasy. Eny an-dalana matetika no hihinanana azy alohan'ny andehanana miasa iny. Fa misy ihany koa no miandry harivariva, ilay reraky ny asa iny no tonga misotro kafe kely sy mihinana mofogasy alohan'ny hodiana. Misy koa no mivimbina mody, hozaraina ny an-trano, iarahany koa mana amin'ny fianakaviana. Mety mahalany eo amin'ny koba-mbary folklao anatin'ny ray andro eo ny mpivarotra mofogasy iray. Tsy mampiova ny fankafizan'ny malagasy ny mofogasy ny fisian'ny tsiro vaovao. Raha mbola koba-mbary avy amin'ny vary foto-tsakafo an'ny malagasy no singa fototra anamboarana azy dia mofogasy foana no anarany hoy ny malagasy.